Nampanakatonana ny vondrona ETEC, tanora Anarivo no very asa tampoka. Olany Jirama, efa tokony vaovà ratsy be kolokolo ny mpitondra, hoy ny député Roland Ratsiraka. Fikambanan'ny taxi Antananarivo renivohitra manameloka ny herisetra nataony mpitalon'ny filaminana anoana ny hetsika ataony alakamisy ho avy. Manatra ny fiarabana tompoko klasy sy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasa no ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Makasika ny raharam-pirenena no isataratsika ny fampahalalam-baovao miompana indrindra amin'ny hetsika izay ho ataony alakamisy ho avy izao. Hetsy-bahoaka no ataony alakamisy ho avy izao io fa tsy hetsika politika hoy ireo olom-boafidy eto Antananarivo izay nanao fanambarana ho an'ny androany. Ahitana ireo olom-boafidy rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina toy ireo mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo, ireo solombavam-bahoaka enina mandrafitra ny boriboritany ary ny député Navaradrano sy Atsimondrano. Iombonany rehetra ny fitakina sy ny fisitrahana ireo zo fototra izay antony hetsika hoy ny fanamafisana androany hetsika ho tsy manaiky lembenany ny antsipriany izay. Tsy ny fanoherana no nidina andalambe tany amin'ireo komuna sy faritra maromaro fa ny vahoaka no leo ny fampanantenana lavariny tsy ahitam-boka ny ataon'ny fitondrana hoy ny solombavam-bahoaka Fetra Rahalambozafimbololona raha tena nitady vahaolana ny fanjakana efa ela no vaovà ny olany jiro sy ny rano teto amintsika hoy ny fanamafisana raha ny zavatra hita mantsy hoy ny fanamariana dia miasa mafy ny serasera sy ny kanto fako ny pomba ny fitondrana amin'ny famonoana afo sy ny fanamelohana ny fanoherana manoloana ny hetsika izay kasain'ny vahoaka ho tanterana amin'ny alakamisy ho avy izao. Ny ohatra raisiko dia raha ohatra ao tokantrano tsy misy sakafo dia mitaraina ny ankizy hoe dada tsisy vary dia menimena ny ankizy dia mitomany dia miteny dia fa atsony ny ankizy ve fa isy vary ho azy ve ho tonga ao an-trano rehefa mitaraina ny ankizy ohatra tsotra be ny izy zay tena hoe hampangino reo mpamono afonareo ndre matofoloha fa mandranitra vahoaka. Enina ambin'ny folo taona ianareo teo, aiza ny éolienne, aiza ny angovo madio, aiza ny 400 mégawatt, aiza daholo. Dia ny tsara tia mampatsiahanareo indrindra ianareo zandry tanora mpanao gazety fa tamin'ny valo sy roa arivo no efa nandinika ny fitondrana Ravalomanana nahazo famatsim-bola 5.7 millions d'euros tapitrisa euro anavozana ny fantson-drano sy famatsin-drano anatsarana famatsin-drano eto Antananarivo sy ny manodidina. Mba nanao toy izany ve reo fa tonga moa mpanonga-panjakana dia nety ny olona niverina ny banque européenne d'investissement ny volany satria tonga ny mpanonga-panjakana tsy mba nieritreritra toy izay ireo 9 taona ty ariana inona ny zava-misy tsy nanovana iny ireo dia lazainy fa efa mitady vahaolana inona ny vahaolana mitadiavinareo teo. Ahilika any amin'ny fanoherana ho hiatran'ny fanehoan-kevitra ny tsy fahombiazam-pitantanan'ny mpitondra tsara nefa ny mampatsiahy fa efa maro ireo fampanantenana nataon'ny mpitondra kanefa tsy nisy tanteraka hatreto nanovotaina tamin'ny ampahany ho hiatrany ity solombavam-bahoaka ity. Aza ilika ty aminay mpanohatra velively fa vahoaka izay tsy pitariky izay tsy nikarakarany aninona fa vahoaka aminaim-pony no to avy ihany arosahirana ianareo aoka fotsiny tsy fandratra fa vao maika ianareo ahita raha io zay dia miteny anareo andrany raha ny atezeram-bahoaka ny fotony ihany aoka tsy handratra vahoaka tsony ianareo na hamono olona fa ianareo ny tsy nahatanteraka amin'ny fampanantenanareo dia aza ilika ty aminay mpanohatra fa tsy misy idiranay io hetsika io mety ho avy eny izay ijery ho avy eny izay mba ohatran'ireny vahoaka rehetrarehetra eny fa vahoaka izay alohan'ny solombavam-bahoaka ka raha ohatra misy fanatrehana moa tadiavin'ny mpitondra dia alohan'ny fanatrehana aloha dia izao mifanontaniana petraka ay aminareo ary resaka délestage ty inona nampanantenaina Andriamatoa Filoandry Rajoelina nanomboka tamina filohan'ny teteza mita azy dia ataontsika tombany izay zavatra hoe inona no natomboka firy isan-jato ny tanteraka firy ny tsy natomboka mihitsy ary firy ny natomboka fa nijanona eny antenatenany dia nirodana ho azy raha tetikasa sy ny vava natao manodidina na hoe fanatsarana ny famatsiana herinaratra ho an'ny vahoaka sy ny famatsiana rano dia eo tsika mahita lizy mandainga ve izahay mamingana ve izahay tena nanao marina ve ianareo mpitondra ny amin'ny hoe nahita ny lahara-pahamehana mahasoa ny vahoaka sa ny mahafinaritra.
raha adiny roa na adiny telo ny fahatapahan-jiro teo aloha tafiakatra hatramin'ny adiny 5 sy adiny 9 izany amin'izao fotoana izao leo fampanantenana pokaty ny vahoaka izay mizaka ny vokatry ny safidy diso nataony fitondrana. Ny amin'ny tombo tany am-boalohany raha adiny roa dia lasa adiny 4 dia misy tonga hatramin'ny 3 isan'andro izay fahatapahan izay ao anatin'ilay fotoana iasana mihitsy dia potika ilay fiariana simba ilay fiariana ary ilay nanantena tsy misy no tena olana atao anatin'izay 9-10 taona nampanantenana sy nitondrana ndre matoandro rajoelina izay. Ny olan'ilay vahoaka dia mbola ireo le mpitondra izay tsy nahatanteraka ny fampanantenana nataony sy ny promesy ny contrat na fifanarahana natao tamin'ny vahoaka no mbola avava mandefa n'ireo mpamono afo. Ao sénateur, ao ny solombavam-bahoaka, ao moa zany ny mpikirakira Facebook izay tompona andraikitra ny anivon'ny ministera any satria ireo no mahita tombontsoa dia avadika aty amin'ny mpanohatra zany satria misy an'io hetsika tokoe ny vahoaka io jagagy anareo leo anareo le vahoaka le fampanantenana pokaty le vahoaka tsy misy mpanao politika manakarama an'ireo zany hoe na manararoatra ho anay manokana dia vahoaka izay alohan'ny na solombavam-bahoaka anay vahoaka izay alohan'ny natiako Madagasikara mpikambana anay vahoaka izay alohan'ny na mpikambana anatin'ny firaisan-kina fa ianareo mpitondra foana ianareo mpanatanteraka tompona andraikitra tsy afa-miala tsy tokony hanilika dia amin'ny fanoherana tsy tokony hanilika any ampiasany jirama tsy tokony hanilika any amin'ilay orinasa jirama na any amin'ny minisitra ny angovona izy fa ilay mpitondra mihitsy izay nanao ny safidy nandefa ny vola tany amin'ny zavatra tsy mahasotsy na namaritra ny laram-pamehana zao izaka ny vokan'ilay izy zao. No mafisiny ity solombavam-bahoaka ity fa isan'ireo anatevin-daharana ny hetsika atao amin'ny alakamisy ho avy izao ny tenany sy ny tiako i Madagasikara satria isan'ireo mijaly noho ny olany délestage sy ny tsy fisian'ny rano miantso ny tsy tokony ampiasana hery na andratrana vahoaka ihany koa ity olom-boafidy ity mandritra io hetsika ho atao amin'ny alakamisy ho avy izao io. Izay nefa niokevitra avy amin'ny solombavam-bahoaka fetra lalambozafimololona izay manamafy fa hetsy-bahoaka no atao ho amin'ny alakamisy izao fa araka ny fanambara tery am-piandohanina dia nanao fanambarana androany ireo olom-boafidy eto Antananarivo sy ny manodidina izay natana ny mpanolontsaina an-tanàna ho an'Antananarivo. Ny solombavam-bahoaka amin'ireo boriboritany 9 mandrafitra ny commune Antananarivo renivohitra ary ny solombavam-bahoaka distrika Navaradrano sy Atsimondrano. Nanamafy ihany koa izy ireo fa hetsy-bahoaka tsy manan-kilembenana ny alakamisy izao ny Antsipriana izay ary. Zo fototra ny fisitrahana rano fisotro madio sy herinaratra mandeha ara-dalàna noho izany zon'ny vahoaka ny mitaky izany. Pitarika ihany ny olom-boafidy eto Antananarivo fa ny vahoaka ny tompon'ny tolona atao. Tsy resaka politika fa fampafantarana ny mpitondra fa mila fiainana milamina toa azy ireo ny vahoaka hoy ireo olom-boafidy eto Antananarivo raha nanao fanambarana. Ny alakamisy 20 septambra izao arak'izany no fotoana ifanomezana ho an'izay mahatsapa fa leo jiro tapaka tsy misy vahaolana maharitra sy ireo leo ny tsy fisitrahana rano fisotro madio ho ihany ireo olom-boafidy. Ho toy ny andro izay efa nataonay dia ambarako eto fa tsy ady ho an'ny olona anankitelo ny ady ho an'ny tsy fisiany jiro sy ny tsy fisiany rano fa ho an'ny vahoaka rehetra. Ary anisy ny fanentanana izay natao dia tsy hoe akory hoe nitarika fotsiny ka mamela ny vahoaka amin'izao fa mijoro eto izahay olom-boafidy mpanolontsainy tanàna solombavam-bahoaka Antananarivo sy ny manodidina misy mbola avy any amin'ny lavitra aza miaraka eto mitaona antsika hoe mbola hiandro fotoana akoatr'izao indray ve isika tokony hijoroana. 20 septambra ny fotoana ny fanomezantsika amin'ny 2-20 ora ary dia miandro sika satria narana ny an-tanan-tohatra rehetra fampahafantarana ny teo anivon'ny commune sy fangatahana lalana tany amin'ny préfet. Dia inonay fa hamaly ny antso ianareo satria ady ho antsika rehetra izao ady izao fa tsy ho anay rery ary tsy ho tapenam-bava foana ny malagasy isaky ny mitaky ny zo fototra izay tokony hisitrahana. Mitodika amintsika rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina ireo hitanareo ireo ny olom-boafidy izay nampindraminareo fahefana. Manontany nareo iza nitarika ny tolona ny vahoaka malagasy no hitarika ny tolona. Koa miantso izahay ianao izay tapaka rano tsy misy rano sotroina sy sasana miantso anao izay hiarany délestage na pomba fitondrana ianao na manohitra ny fitondrana ianao miantso an'Andriamatoa préfet
sy mivady amanjana zay iarany délestage ndao iaraka hitaky aminay miantso anareo mpitandro ny filaminana zay iarany délestage ny atokantrano any ndao iaraka aminay miantso anareo mpitsara sy tompon'andraikitry ny fitsarana iarany délestage ihany koa nareo ndao iaraka aminay zany hoe miantso atsika rehetrarehetra zay iarany délestage tolona ho an'ny délestage tolona ho an'ny fatapahan-drano ity ataontsika ity ka zay rehetra nizanizy na fari-piaina na inona na loko inona dia ny fotoanantsika amin'ny alakamisy 5 ny volana septambra ho avy izao amin'ny 2 ora atoandro izay ny fotoana ifanomezana amintsika ary ijoro hiaraka aminareo izahay olom-boafidy mpanolotsaina an-tanàna Antananarivo solom-bavamboaka ny Madagasikara izahay nampidraminareo fahefana miantso atsika rehetra ianao ve vonina izahay ireo efa vonina ratsy androany dia iandro vina isika arak'za ratsy ianao dia iandro aniza isika mankasitraka tompolahy mankatelina tompofafy fa miaritra ny fijaliana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ka tsy tokony anaiky lembenana intsony hoy ireo mpanehoevitra manoloana ny zavamisy eto amin'ny firenena olona ny kolikoly ny tsy fahaiza mitantana no mahatonga ny vahoaka malagasy hiaritra fijaliana mbola fandrahonana ihany nefa no ataon'ny mpitondra sasany manoloana izany ka rariny raha tezitra ny vahoaka hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tao Tomasina voalohany Roland Ratsiraka ho an'ny androany ny antsipriany izay. Raha tokony ifantoka amin'ny fanomezana vahaolana amin'ny filana fototra toy ny rano sy ny jiro ny fanjakana dia mbola miroso amina tetikasa tsy maika sady tsy lahara-pahamehana no tsy misy ifandraisany amin'ny fiainan'ny malagasy andavanandro toy ny fananganana kianja amin'ny tentina 70 tapitrisa dolara sy ny lalambe 20 kilometatra amin'ny tentina 500 miliara ariary. Ny tetikasa Jirama Water Free izay tokony anome rano fisotro madio an'Antananarivo mitentina 200 tapitrisa euro anefa toa tsy rarahin'ny fanjakana hoy ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka. Baniasalova zareo misy hoe projet Jirama Water Free. Zay Jirama Water Free zany efa tamin'ny fitondrana tamin'ny za ministra, fony za ministra efa vita amin'ny projet zay avitana ny rano rehetra fisotro madio ao Antananarivo mitentina any amin'ny 200 millions d'euros. Tsy mandroso misy fanjakana momban'izany fa lozany mividy manao stade municipal, manao stade andaniam-bola amina million $, maromaro kanefa ny tsy manara-penitra stade Barea anatin'izany koa ny teleférika investissement midona amin'ny rindrina tsy ilain'ny vahoaka tsy mamaika amin'ny vahoaka malagasy fa mamaika fotsiny ny mpitondra sy Andry Rajoelina mampalahelo zany fa tsika tsy tokony manaiky an'izany mihitsy. Manampitrotraka ny olana ny fitantanana tsy mahomby sy ny kolokolo maharitra tombanana manodidiny 50 tapitrisa dolara isan-taona no lasa ny fanodikodinam-bola sy ny fandaniam-bola tafahoatra. Ny vahoaka nefa miaina anaty azipito sy tsy fampina rano. Misy vola mitentina hatrany amin'ny 5 millions $, araky ny eno ary tena marina io zay facture surfacturation zany hoe ny fanjakana zany mandohan'le manome jiro reny dia surfacturena amin'izay hony miandry elaela le olona tsy voalotsy inona ny volany dia amena surfacturation dia rehefa voaloha avy eo dia mitangana be ny vidin'le izy ka mahatratrany amin'ny 50 millions $, isan-taona. Zany zavatra manjoantsika. Ankoatr'ireo ny fividianana fitaovana tsy mahasoa intsony ka anaovana fanambarana toy ny groupe électrogène tranainy izay tsy maharaka ny filana ary sarotra na tsy azo entina amin'ny lalam-pirenena akory hoy ny fanazavana. Fanambaniana ny zon'olom-pirenena izany hoy Roland Ratsiraka nanamafy. Teto Tomasina re groupe efa simba vanivenana vidina dia amboamboarina dia amidy amin'ny Jirama lafo nefa ny heritaona monzy dia efa potika le groupe. Io zao misy groupe tonga vanivenany efa misy ray taona na roa taona zany fe dia fahaiza mitantana zany dia tsy afaka alefa ny Antananarivo satria mazefatra loatra tokony alefa ny aéroplane misy Antonov faran'izay ngeza indrindra afaka mitondra fret hatrany amin'ny 200 tonnes zany fe dia tsy hain'ny fanjakana io. Antonov zany mitondra entana tamin'ny cyclone Chido tao La Réunion tokony zany afarany mandeha aty tsy lafo manafatra ny aéroplane zany tondray manamboatra pont vaovao ny tokony amboarany fa tsy atao rafistolage ohatrany ataony zareo ankehitriny. Ankoatra izany mbola miitsoka sy voasakana noho ny kolokolo ihany koa ireo tetikasa lehibe tokony anome vahaolana maharitra eto amintsika. Efa antaonany maro izao no tokony nirosona ny tetikasa hydroélectrique Volobe sy Sahovoka izay mitentina 500 tapitrisa dolara saingy tsy lahara-pahamehana ho an'izao fitondrana izao. Investissement tamin'ny barrage hydroélectrique fa tokony natao neny Volobe tsy natao mihitsy ny signature nefa efa tamin'izay tamin'ny fitondrana efa vitany étape voalohany
dia tsy nataona androajoela mihitsy raha tsy iny tamin'ny taona lasa iny zay vao nataony miandro 7 taona va ty afara fa izy manao soni anefa nazadiny fa manamboatra barrage hydroélectrique any amin'ny 4 taona any ny manamboatra azy zany ny volobe nisaofoka sy ny sisa dia tsy hita fotsiny natao tsy hita maso satria tsy lahara-pamena aminy ka zany teny amintsika raha misy olona midina an-dalambe dia azoko tsara arariny sy hitsiny fa aza manimba zavatra fotsiny versilany amin'ny tombotsoan'olombitsy ny volam-bahoaka saingy ny fianakaviana malagasy tsotra no miaina ny vokany tsy misy jiro tsy misy rano ary miaina anaty fahasahiranana tanteraka ny vahoaka no mitondra vesatry ny tsy fahaiza mitantana sy ny kolikoly ho iatrany ity solombavam-bahoaka ity fotoana anehoan'ny vahoaka ny tsy fankasitrany izany intsony izao hoy ny fanamafisana ary zo fototry izany fisitrahana rano fisotro madio izany sy ny herinaratra fa araky ny efanambara ombianombiany dia ny alakamisy ho avy izao no anatanterana ny etsika tsy manaiky lembenana izay etsy bahoaka manoloana ny olan'ny jiro sy ny rano eto Madagasikara. Efa nisy ihany koa ny fanambarana izay nataon'ireo olombofidy eto Antananarivo toy ireo mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo, ireo solombavam-bahoaka enina mandrafitra ny boriboritany Antananarivo renivohitra, ireo solombavam-bahoaka avy ao amin'ny distrika Navaradrano sy Atsimondrano ary Ambohitra Atrimo. Ndao ary aratsika avy hatrany ny fanentanana mahakasika izay. 5 septambra 2024 amin'ny 1 toandro toerana Ambozatovo hetsika ny vahoaka malagasy leo delestazy sy tsy fisindrano vahoaka leo fampanantenana sy fampiandrasana lavizao mitombo anefa ny fahapoterana sy ny fahavoazana ary ny fahafatesana teraka izany zoaradalana ny azo herinaratra sy rano sotro madio amin'ny 4 ora amin'ny 4 ora olo-pirenena tonga saina mitaka ny zony vahoaka no mpitarika ampila minana lavitry ny herisetra sy fandrobana. Fa manameloka tanteraka kosa ny herisetra nataony mpitandron'ny filaminana sy ireo andian'olona tsotra nandritra ny fisamborana ny filohan'ny FTAR ka nitarika aretina sy fahasarotana sy faratrana ho azy ny fikambanan'ny taxi Antananarivo renivohitra raha ny fanambarana nataon'izy ireo andro any akanosana ny fanaovana herisetra amin'ny vehivavy hoy izy ireo miara-mizaka ny fahasahiranana ateraky ny fahatapanjiro ihany koa ny fikambanan'ny taxi amin'ny mahaponina Antananarivo azy ireo nilaza arak'izany izy ireo fa anoana ny etsika tsy manaiky lembenana ny alakamisy fa 20 ny volana septambra ho avy izao etsy Ambohijatovo. Ny antsipriany izay tateriny Ando Miaratina eo amin'ny sary sy ndratsariny Mathieu Princy. Nosamborina ny zomalasa teo Clémence Rarnirina sy Rakotoarisoa Alban izay samy mpanolotsany tanàna ary nentina fitsarana ny andro triniany. Tao anatin'izany dia nilaza izy ireo fa nisy ny herisetra nenena atao tamin'izy ireo ary niteraka faratrany zany. Feno mangana ny vatin'ny Clémence Rarnirina tsy maintsy nitondra tena ihany koa ny tenany raha nitondra takaitra sy ratra teo amin'ny lohany sy ny takibany koa sy Baba Rakotoarisoa. Tsy ekena ary mialoha ny tanteraka ny herisetra nataony Zandary sy ny andian'olotsotra nandritra ny fisamborana ny filohan'ny FTR Rarnirina Clémence ny zomalasa teo ho ny fikambanan'ny taxi Antananarivo renivohitra androany. Fisamborana izay tsy ara-dalàna satria nanao ny asa na maha olom-bofidy azy Clémence Rarnirina ka niaro ny tombotsoa ny vahoaka n'Antananarivo kanefa nanaparana ny fahefana ka nitarika ao amin'ny tsy fahasalamana zany. Fanehoana akanosana ny fanaovana herisetra amin'ny vehivavy hoy izy ireo. Izay fikambanan'ny taxi Antananarivo renivohitra FTR dia manameloka amin'ny herin'ny manontolo ny herisetra nataon'ny zandarma sy ny andian'olona nandritra ny fisamborana amin'ny presidentinay Rarnirina Clémence ka nitarika aretina sy faratsana ho azy. Fisamborana izay tsy ara-dalàna satria olona nanao ny asany amin'ny maha olom-bofidy azy niaro ny tombotsoa ny vahoaka n'Antananarivo no nanaparana fahefana. Marianay fa fanehoana fakanosana ny fanaovana herisetra amin'ny vehivavy. Koa mahatoky ny fitsarana izay amin'ny fanasaziana entitra ny fandikan-dalàna tahaka izany. Miara-mizaka ny fahasahirana nateraky ny fahatapanjiro ihany koa ny fikambanan'ny taxi amin'ny mahaponina Antananarivo azy ireo ka milaza ny anohana ny etsika tsy manaiky lembenana amin'ny 20 septambra ho avy izao etsy Ambohijatovo. Izay taxi ville amin'ny mahaponina Antananarivo sy ny manodidina dia miara-mizaka amintsika vahoaka rehetra ny fahasahirana nateraky ny fahatapanjiro sy ny rano. Noho izany
izay dia manohana ny hetsika amin'ny alakamisy 25 septambra izao iarahana amin'ny vahoaka sy ny ely verona rehetra entina anoerana fatapahan-driro sy ny rano sy ny zavatra tsirariny rehetra eto amin'ny firenena koa manatena ireo taksi rehetra zay iaraka aneo firaisankina amin'ny mponina an'Antananarivo sy ny vahoaka sasatsa volona saty volona 25 saty 25 daware serasera sy dotandroka sisy tany hoentina miatrika ny toetra raha ito amin'ny firenena ankehitriny fa izay tena fahaiza-manao mamaolana tsy misy raikitra ny fampiteneneny ireo olo-mpanjakana sy mpanohana ny fitondrana samihafa hitanisy ireo lazaina fa tetikasa zavaolana efa entin'ny fanjakana momba ny jiro sy rano io voizina ihany koa ny filazana fakana korontanana ho amin'ny ambadiky ny hetsika fitakiana jiro sy rano izay tsy mitombina velivelo ny mpanao politika satria zo fototra no takiana ampilazana korotana ihany koa izy ny zava-misy anany firenena sy ny malagasy ankehitriny izay vokatry ny tsy fahaiza mitantany ny mpitondra fitakina madio no natao ary efa nametrahana demande d'autorisation sy fampahafantarana tany amin'ny commune sy tany amin'ny préfecture dikan'izany zany tsy nisy nanana intention na hoe fikonkononana resaka fanakorontanana ny fiainan'ny vahoaka raha ny tena voakorotana amin'ny fatapahan-jiro sy ny rano ny fikorontanan'ny ekonomia fikorontanan'ny fandraharana arakasa satria tonga amina fotoanany hoe fatiantoka ray lavaka no mahazo ny mpandrahara sy ny vahoaka malagasy ary ny mpiasa ihany koa maro ny tsanasa maro ny orinasa izay nanakatona ny orinasany noho ny perta na ny fatiantoka izay nahazo azy noho ny fatapahany jiro sy ny rano dia tsy afaka mamokatra. Manao tohivakana ny fanambalana sy filazana fanohanana ny hetsika tsy mandraiky lembenana ny alakamisy ho avy izao hoe tsy Ambohijatovo. Fantatra ihany koa fa amin'io andro io no andrasana izay ho toy ny fitsarana taoriana nametrahana ireo mpanolotsaina fitoriana teo anivon'ny fampanohavana omaly miaraka tamin'ny taratasy ny mpitsabo izay nanamarina ny ratra vokatry ny daroka natao azy ireo. Izay ny fanambarana avy amin'ny eo anivo ny fikambanan'ny taksi eto Andrenivohitra fa ho an'ny syndikaly kosa dia ho avy anatevin-darana ny hetsika leo délestage etsy Ambohijatovo ny randrana syndikaly ny alakamisy ho avy izao hoy ny sekretera général nyity syndika ity efa fitaona izay no lasa tsy hita izay vahaolana nentin'ny mpitondra fanjakana ka antony ijoroana ary iantsona ihany koa ireo olombofidy ijoro anao ny asa manakaiky ny vahoaka hoy trany fanazavany antsipriany izay ary tsy azo ekena ny fanitsakitsahana ny zo fototra maolona andraikitry ny mpitondra fanjakana ny mitady vahaolana sy manao ny paikady ho amin'izany io ny randrana sindikaly tsy isy fampandrosoana ary sarotra ny atongavana amin'izany rehefa tsy voajery ny tontolo ny asa izay miankina betsaka amin'ny resaka herinaratra. Inona le paikadinareo fa mamono ny mpiasa ary fantatsika tsara fa tsy misy asa firenena mandroso zany raha ohatra ka tsy ny mpiasa ny voakarakara nefa ny jiro sy rano zany ekinan'ny famokarana aty amin'ny tontolon'ny asa sy ny mpiasa ao anatin'izay nizaniza zany matsiaro hoe tena tsy afaka mamelombady aman-janaka tsony noho le resaka tsy visiny jiro sy rano dia rariny zany raha manotrona n'ireny hetsika toy ireny zany fampiteneta anairana ny mpitondra fanjakana mbola variana any amin'le resaka hoe andao no fety etsero tokony tena iray foray aina amin'ny voakan'Antananarivo amin'izay le fa anairany hoe tairina ho an'ny randrana sindikaly mazava loatra manohana ny toy ireny zahay da hoe tairitsika ny fanjakana hoe nazavarinonareo fa ny maiky zao no tokony hiazakasahana fa tsy ny zava-dehibe afaka atao foana iny rehefa avy eo fa ny maiky aloha zao tena mamotika ny mpiasa sy ny fitoriny asa de le resaka jiro sy rano ino moa zany le nisy filazana hoe manana vahaolana ny fanjakana fitotoana angetsika zao manana vahaolana daholo reo olona mikikika rehetra reo na ny vahoaka tsoratra de mahitany hoe inona ny tena olana ho amin'ity jiro sy rano ty fa ny fanjakana tsy ohatrany tsy tena vonina andray an'ireny vahaolana ireny ny manakarama lafo be amina vola amina tapitrisany ny tale général ny jirama no ataotsika akana olona avy any velany nefa zao
mbola vao mankara ratsy nono nentin'ny malagasy teratany malagasy. Efa fitaony izay no lasa tsy ety izay vahaolana nentin'ny mpitondra fanjakana momba ny olana herinaratra sy rano tapaka izay fahavalo ny fiarinim-ponina sy ny mpiasa. Tokony fantoka ny amin'ny asa maika ho an'ny vahoaka ny mpitondra. Tsy rototra ary tsy vao nijery vahaolana momba izany anefa ny mpitondra fanjakana ho nifana mafisana. Mitaky fijoroany rehetra ny zava-misy ny randrana sindikaly. Ary izy ireo dia nanamafy ny fahavononany anatevin-darana netsika ny 12 septambra ho avy izao. Tsy misy an'izany demokrasia fahalalana zany moa zany eto amintsika anatin'izay rehetra zay fa sarisary ny fotsiny rehefa miresaka manolana na amina taratasy ny fanjakana dia ohatrany hoe misy an'izao zay ary ohatran'izao fa tena fanapiretana raha no tena enjana be misy amin'izao fotoan'izao fanapena mbava vao misy zavatra kely miseho dia tadiavina dolo zao karazana artikla lalàna rehetrehtra efa nipiny efa tamin'ny andro ny taloha be tany atsikafina daholy hitadiavana an'ilay fomba hafana zany manendrikendrika na hoe iakuzena an'ilay olona raha vao misy zavatra miseho kely ka hita hoe milaza ny marina milaza ny zavatra tena ilain'ny vahoaka zay ny elizy reny olona mitendry iny olona milaza ny marina na zavatra tena ilain'ny vahoaka nefa tsy tian'ny fanjakana ho fatabahoaka dia zay no mahatonga an'zareo manao an'ireny fihetsika reny izay ilazaitsika hoe mbola malalavitra zany mbola lavitra zany hoe demokrasia atao amintsika zany. Mampaneno lakolosy manoloana ny fanampenam-bava sy ny fanapiretana atao amin'ireo maneho hevitra sy milaza ny zava-misy marina ny randrana sindikaly. Maneho ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana fa mbola lavitry ny kitay ny resaka fampanjariana ny demokrasia eto Madagasikara. Fa ny vahoaka no tompony fahefana ary noho ny tsy fahavitan'ny vina nampanantenan'ny fitondrana no anteraka fahasorenana sy fitarainana avy amin'ny vahoaka hoy ny teo anivony RMDM androany. Tompony andraikitra feno ny fitondranana manoloana ny olan'ny jiro sy ny rano ary fiakarany vidim-piainana. No mafisin'izy ireo fa fitiavan-tanindrazana no mampiray antsika ka anohy ny tolona ho fanajana ny zon'ny vahoaka izy ireo. Ny antsipriana izay. Araka ny lalana manan-kery eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia ny vahoaka ny tompony fahefana ary napindrana izany tamin'ireo olom-pirenena ny solo tena azy tamin'ny alalan'ny fifidianana izay nitondra viana sy fampanantenana ho amin'ny fiainam-pirenena mirindra sy mandroso ho ny RMDM nampatsiahy. Manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana dia hita fa tsy tanteraka ireo viana nampanantenana ireo ka niteraka fahasorenana lalina sy fahadisom-panantenana ho an'ny vahoaka. Anisan'ireo olana miatra mivantana amin'ny fiainan'olom-pirenena ny fahatapahan-jiro sy rano izay mbola tsy nisy vahaolana mazavatra amin'izao. Ny tsy fisian'ny fiahiana sy fandraisana andraikitra tokony ho sahan'ny fitondrana. Miariary noho izany fa tsy voahaza intsony ny adidy sy ny andraikitra ny fanjakana amin'ny vahoaka. Noho ireo antony rehetra ireo dia mitazona tanteraka ny fitondrana ho tompon'andraikitra amin'izao toetra raha manahirana eto amin'ny firenena izao ny RMDM. Tsy azo ekena ny faniliana andraikitra na fanondrona olona ho tompon'antoka rehefa tsy tanteraka ireo adidy masina napetraky ny vahoaka tamin'ny mpitondra ho hiatran'ny fanambaran'ny RMDM izay manamafy fa ny fitiavan-tanindrazana no mampiray antsika ary izany no hijoroana amin'ny tolona ho an'ny rariny, ny fitoviana ary ny fanarenana marina eto amin'ny firenena. Mbola manodidina izay vaovao izay hatrany dia tsy fanonganam-panjakana ny etsy-bahoaka amin'ny alakamisy izao fa fanehoana ny fahadisom-panantenany manoloana ny tsy fahombiazan'ny fitondrana hoy ny mpanaraka raharam-pirenena. Rariny tanteraka ny fitakian'ny vahoaka satria fahoriana ny tsy fisian'ny jiro sy ny rano kanefa zo fototry izany. No mafisina nefa fa tokony ahatsapa tena ka hiala ny mpitondra fanjakana rehefa tsy mety mahita vahaolana maharitra nandritra ny taona maro izay nitantanan'izy ireo ity firenena ity. Ny antsipriana izay tateriny Narcisse Karazafy sy ny aro-tanjona. Rariny loatra raha hitaky sy hidina an-dalambe ny vahoaka manoloana ny fijaliana teraky ny tsy fisian'ny jiro sy ny rano satria zo fototra tokony hositrahany izany tsy voatery ho fanakorontanana ny fitakiana hisitraka anjo ho igabivaky ny adina adidin'ny fitondrana ny mamaly ny etaetan'ny vahoaka ho hiatrany nambarany hatreto tsy misy resaka fanonganam-panjakana saingy te aneo ny vahoaka malagasy fa tsy zaka intsony ny délestage sy ny tsy fisian-drano. Dia miantso izy ny vahoaka miantso za ny pomba ny RMDM sy mpanaradia azy anotrona ny satria itsika dia samy mizaka an'io daholo eny fa na dia ny mpitondra ary mizaka an'io fa saingy misy androm-panjakana fotsiny angambany
na lehibe any androm-panjakana fotsiny angamba mety tsy zakan'le izy tsy voatery hoe fanakorontanina hoe fanaovana iny ty remversement fitondrana fa le izy a mazava hoe fitakina madio mangalagalana noho ny resaka délestage sy ny tiro tsy tambaolana hatramin'izao ary mbola ao ampiko ary noho ny vidim-penina sy ny tany alain'ny karana izay ny antony atsoko amin'ny vahoaka malagasy hoe tongava saina amin'izay fa ampy zay be loatra ny magoy zany a sy ny zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra fanjakana ka tsara mitaky satria ny atidiny ray aman-dreny ange mamelona ny zanaka ary ray aman-dreny tsy mahavelony zanaka inona moa ny ilana azy fa raha ohatra ka hoe tsy mahatsiaro teny izy amelona le zany de takina hoe zay nge zanakao ianao nge ny nanaky hitondra anay fa tsy zay nanao anao hoe tonga avy anao hitondra anay de davy ny solution rehetrarehetra hamelomana an'le zanaka. Tsy nisy ny vahaolana matoa 40 taona teoriana mbola toy izao ny iainan'ny malagasy ho hiatran ny fanazavana raha ny zavatra iainany tato anatin'ny andro vitsy dia nahenina ny jirama ny ora fahatapahan-jiro mety noho ny tahotra ny hetsi-bahoaka amin'ny alaka misy io hoy ny fanamariana karazana fanampenam-bavan'ny vahoaka fotsiny ihany anefa izany ary ho mafy kokoa noho ny délestage teo aloha noho iseho aorian'ny alaka misy. Raha nisy le vahaolana fa 40 taona lasa izy zay mipetraka teo naninona tsy natao fa misy antony zay matoa ange mitady manesika ny serasera ray manontolo izy zany de tahotra an'le hetsi-bahoaka satria tsy ahita solution vetivety amin'izany resaka jiro sy rano zany izy fa raha nisy zany efa nataony nampiariny de tsy maintsy fotoana ilay vahoaka malagasy zary mino fa mety tsy fantatro ho alefany kely jiro sy rano io mety isolazeny an'le température fa après an'izay de miverina ary mety hanatra lavitra ny zava-misy teo fa raha nita solution areo tonga de nanao nampiasa reo ny zavatra rehetra nananany fa matoa izy hatramin'izao tsy mahita nulona zany ka amiko de mbola taky ihany ny ataoko miantso ny vahoaka malagasy fa rehefa tsy vitanareo tompony mpitondra ny firenena miala teo fa azo atao otage miala teo aloha be de be manampaizana eto Madagasikara be de be ny afaka mitondra an'ity fa tsy nareo irery akory. Fotoana metrahana fialana ho an'ny mpitondra ao raha tena hita fa tsy misy vahaolana manoloana io fahatapahan-jiro sy ny rano io mariky ny tsy fahombiazana mantsy ny tsy fahitana vahaolana manoloana ny olana. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa vondrona orinasa iray noho ny katona tampoka ny farany herinandro teo. Vondrona orinasa izay mampiasa olona anarivony. Iampindray araka izany ireo tanora tsy anasa sy hiditra amin'ny sehatry ny tsy ara-dalàna hoy ny teo anivony Fisemare Androany. Tokony hitadiavana vahaolana hoy ity sindika ity ny andoavana sy ny fisitrahany ireo mpiasa ireo zony taoriny ny fikatona ny orinasa tampoka. Narisisy karazafy sy ny ara-tanjona hatrany no mitatitra ny antsipriany izay. Nakatona tampoka tsy nisy fampandrenesana mialoha ny farany herinandro teo ny vondrona orinasa ITEC manana ny foibe ny vandry sy ny toeram-piasana maro hafa miray amin'ity vondrona orinasa ity. Vokany tanora sy injiniera amin'ny sehatry ny Aitao Arakajimirindra Anarivony no tsy anasa amin'izao fotoana izao. Araka ny fitantarany mpiasa Nanatrimaso dia nisy fidirana tampoka nataona andian'olona tsy fantatra ny saritava niaraka tamina fitaovam-piadiana ka nobahanan'izy ireo ny fidirana sy ny fivoahana no giazana ny lakile ny fiara ary nalaina ny fitaovana toy ny solosaina sy telefona maro araka ny fanazavana hita tao amin'ny pejy ny Patrick Rahamanana. Nambaran'ny sekretera jeneraly ny syndikaly Fisemare fanatinana tsy tiana dia misy fiatraikany be amin'ireo mpiasa izao fanakatonana ity vondrona orinasa ity izao. Mbola tsy fantatra ihany koa hatreto ny momba ny fisitrahany ireo mpiasa ireo ny zony. Eo amin'ny resaka procédure na hoe resaka lalàna moa zany zay le fantenako teo hoe tsy de dirako loatra tsy fantako mety nanaraka izy na tsy nanaraka tsy fantako fa eo amin'le vokany le akony zany iainan'le mpiasa kehitriny zany tena tiako voatra. Raha hitariko le fanontaniana mety manahoana ny zon'ireo mpiasa ireo satria ny zavatra tsapa aloha zany sy hita hatreto dia nikatona ny orinasa
de mivezivezy eraky ny akorindrano no mipiasa mitangorona de tsy fantatra hoe nanaona zay zo sy tombontsoa zay mba ahafahany mivelona mandra pahitany asa voavoa indray. Zavatra ohatran'io zany tokony jerena aloha zany le zo mipiasa zay aloha zany aminay aminay syndicat zany raha ohatra ka nisy fanaran-dalàna zay nataon'orinasa dia tokony aloha zany nitady fomba hafa zany hoe zany tsy any am'le fanakatonana no tena vahaolana tsara indrindra raha zao le situation misy atsika zao fa nitady vahaolana hafa zany hoe bon nomen'olo hafa ve ny fitantanana ve sa hoe nataona fa lasa le mpiasa no tena misy fiatraikany amin'ny andro nanakatonana azy ihany fa ny tompon'orinasa moa zany mety hamataonana izy vo hoe nisy fiatraikany tany am'le tompon'orinasa ny fanakatonana zay orinasa zay fa ho anay mpiasa zany amin'ny andro ny katonana zany de efa misy impact angezabe ho anay zany. Nambarany hatrany fa tsy voaomana velively ny fanakatonana ary tsy nisy fampafantarana mialoha momba ny antony sy ny fomba natanterahana izany ka tokony ho jerena sy arindrana izy ny mpiasa vao manakatona tanteraka ny orinasa anampitrotraka ny tsy fisian'ny asa ary anampisa ireo tanora maro tsy anasa araka izany ireo tanora nijanona tapaka tamin'ny asan'ireo fa indrindra anavesatra ny sehatry ny asa tsy manara-dalàna ho hiatran'ny fanazavana. Raha betsaka ny tsy anasa moa fantatsika tsara fa mitombo ny mpivarotra ny anarabe ny dikany na mitombo ny secteur informel satria tsy maintsy tady zavatra fomba ivelomandreo mpiasa ireo araka le tenenina teo moa koa le tsenany asa mihitsy ny tsy ampy eto amintsika karaha zay tsenany asa zay ny tsy ampy rapitaina amin'le olona anjifan'le asa dia lasa zany amorona asa mety hoe tsy mahavelona fa mety hoe asa vonjimaika zany ireo mpiasa ireo de ny fijerinay manokana moa zany tsy fantatra hoe raha mikatona zany le orinasa aiza zany le mpiasa ny taky ny zona za zao fanontaniana anankiray koa reo na hoelana hoaingana tsy metsy foana aloha zany anatona n'zay tanatona syndicat ny sasany tanatona mpisolovava manokana ny sasany fa tsy fantatra fotsiny hoe raha ohatra zany ka tonga aty aminay reo mpiasa reo de aiza no hitakinan'izay zony zay zany satria mikatona aloha orinasa hatreto de zay mahatonga anay amin'ny teny hoe tokony nisy zany fijerenan'le mpiasa aloha zany jerena voalohany tao anatin'ny raharaha zay vo tokony roso tamin'ny fanakatonana toeram-piasana zay mampiasa be deaibe ohatran'io raha io société aloha zany de fantatra tsara io satria efa maromaro ihany ny dossier-ny mpiasa miasa tamin'ny orinasa io zay ny nandeha mivezivezy tataonivony syndicat fisemare zay misy anay. Raha ny lalàna ho hiatran'ny syndicat ny fisemare dia tokony novaina aloha ny mpitantana mba nahafahany ireo mpiasa ny janona ny asa azo natao lavanty ihany koa ny orinasa mba azahoany mihodina ihany hoy ny fanazavana ka tsy tody amin'izao fampiatoana mpiasa marobe izao. Za zany tsy tsitra amin'ny hoe tena procédure raha fa ho aty amin'ny travail fotsiny zany alohan'ny anakatonana société ohatran'io zany na fivarotana dia le zo mpiasa aloha zany hoe alohan'ny anakatonana azy zany tokony efa mipetrapetraka daholo hoe nakatona izy atao lavanty izy de ny zo ny mpiasa aloha zany nomena voalohany zany zavatra zany zany aloha hatreto tsy mazava fa zay tompony andraikitra angambany mety hoe afaka manazava an'izay hoe tsy ho very zo reo mpiasa reo na de nakatona orinasa na izanany zany tsy any amin'ny fanakatonana loatra angambany tokony izy fa novaina angambany le mpitantana mba ahafahan'le mpiasa zany mba tsy ho very asa fa raha ny orinasa eto Madagasikara misy orinasa maromaro ihany somary manahirana milaza azy fa tsy any amin'ny fanakatonana angambany no hitanay vahaolana fa ahoana ny ina le olana dina fomba amanan'le olona satria zao lasa miampitombo ndray le tanora tsy anasa zany akoatra nefa tsy mahita asa teo de nisy ndray zany very asa zay tena tanora be dibe moa zany miasa amin'ireny sehatrasa makasika ny école reny. Araka ny vaovao navoaka ny Patrick Araharimana natao amin'ny pejiny hatrany dia olona mpanambola miisa roa no ny famaly atao amin'ny trano fisakafoana lehibe iray teto Andrenivohitra iray volana lasa zay 2 andro tao aorian'izay nilatsaka ny filazana fikarohana tao aorian'izay dia nitontena teny amin'ireo mpitandro ny filaminana ny tompony vondrony orinasa ITEC ny zoma teo nisy ny fampitam-baovao fa nahitana finosana rongony atao amin'ny trano fandihizana balansoara ary nakatona ity toeram-pandihizana ity avy eo dia nakatona avokoa ireo orinasa rehetra ao anatin'io vondrony io izay mampiasa olona manodidina ny 1000 ahitana ny orinasa isan'andro IVTC Pipeo
itek ary ny balansoara nahiditra ponja vonjomaika encefamo ireo teratany vahiny tompony orinasa raha ny vaovao farany voaray amin'izao ora itenenana izao dia efa niverina ny sokatra ireo orinasa ao anatin'ny vondrona itek andrasana kosa ny fivoarany toedrara. Tontolon'ny fitaterana nampiakarina ray alina ariary ny fandraisana anjara nyireo mpitatitra amin'ny zotra 370 na ny 143 izay mampitohy anitosy Mahamasina raha toka 504 ariary zany teo aloha. Tsy manaiky io fandaminana vaovao io ireo mpitatitra kanidina andalambe nilanja sora-baventy tsy manaiky ny ampiarana izany sady mitaky ihany koa ny fanesorana ny filohan'ny coopérative manoloana ny didijadona misy. Ando Miaratina sy Mathieu Prancino mitondra ny antsipriana izay. Dia ny paranay zany miakatra ray alina tsy ekenay zany le izy satria tratra ny didijadona foana zay zany no mahatonga an'le izy hitakina an'izao. Dia ny tompo tômôbilina nefa tsy manaiky mihitsy satria raha hoasorona amin'ny vola kely azonay zany le ray alina dia tsy ekena. Izay koa nefa zany mangataka ny ATT mihitsy zany hijery an'ity coopérative ity. Izy nefa manao didijadona be zany amin'le zotra eto amin'ny tosy. Ny lanja sora-baventy tsy mitaky fametra-pilany filohan'ny coopérative. Tsy manaiky ny fampiakarana ny fandraisana anjara na participation ray alina ariary ireo mpitatitra amin'ny zotra 370 mampitohy anitosy Mahamasina androany. 507 ariary zany teo aloha ka izao nasondritra ho ray alina ariary izao. Tranga izay mafisiny ireo mpitatitra fa didijadona sy fikatsana tombontsoa manokana. Natakinay zany dia zao mipresidant aloha miala raha izay satria manao didijadona. Ny participation-nay nefa lasa tonga dia hiakatra ray alina tsy ekenay mihitsy zany zay nefa 507 zany falohanay hatramin'izay dia milatsy izy fa omena société hafa ny taxi be eto amin'ny faritra itosy 143 dia tsy ekenay nefa izay zavatra izay fa ny anay zany dia ny coopérative anay ihany ny coopérative anay zay zany sy ny dia andrano Mahamasina itosy zany coopérative anay dia tsy ekenay mihitsy zany ny amezana an'io an'izany société zany. Tapitra ny alady lasa teo ny fifanarany coopérative 143 sy ny fanjakana. Nangataka fanazavana momba io sy izay ho fifanarana manaraka ireo mpitatitra saingy mpitandro filaminana no setra azy ireo raha ny fanazavana. Miantso ny fandraisana ndraikitry ny ATT ireo mpitatitra ijery zavamisy ka andrefepetra manoloana ity tranga ity. Ny tena ny président coopérative ny 143 hoe tapitra tamin'ny alahady ny fanarahan'ny 143 tamin'ny fanjakana coopérative dia zay no ny teny zany zay mpiara-miasa hoe tapitra treo amin'izay zany ny fanarahan'ny 143 tamin'ny fanjakana sy ny président dia zay ny andry négociation zany hoe inona ny hevitra farany rehefa hiditra société amin'izay le izy dia inona ny négociation nyraisin'ny président anay nefa tonga dia nitondra gendarme tsy afaka nyresaka tsony zahay fa tonga izay dia mivoaka. Nanatsahatra ny asana ireo mpitatitra amin'ny zotra 370 nanomboka omaly ary mbola noho ny fitakiana hatramin'ny alakamisy ho avy izao raha tsy misy vahaolana hoy ny fanamafisana izy ireo androany. Fa hoeny amin'ny commune Ambohidrapeto vetivety isika ao anatin'ity vaovao ity tontolon'ny fampianarana dia miroso ny asa fananganana efitrano misa sivy ho an'ny lycée etsy amin'ny commune Ambohidrapeto amin'izao fotoana izao. Fanampina tao ka izay natomboka dia tsy maintsy ovitaina hoy ny ben'ny tanàna nandritra ny fidinana ifotony tamin'ny fitsidiana ny asa izay mandeha. Tonga nanolotra fitaovana ho fanampina ny commune ihany koa ny solombavambahoaka Voangy Raharmanarivo manoloana ity asa goavana ataony commune ity. Ny antsipriana izay ary. Mbola tsy nanana lycée ny commune Ambohidrapeto hatramin'izay nisindry. Ankehitriny dia natomboka ny fananganana fotodrafitrasa ho amin'izany izay vinavinaina fa afaka andray mpianatra amin'ny taom-pianarana ho avy manomboka amin'ny classe de seconde ka hatramin'ny classe famaranana. Hatrany misy efitrano sivy no natsangana araka nambarany ben'ny tanàna. Tanjona lehibe ny alome vahaolana ho an'ireo ankizy voatiry mandeha lavitra hamonjy lycée. Tsy maintsy mandeha tongotra na mandany vola amin'ny fiara fitateram-bahoaka sy fotoana lavabe ireo mpianatra amin'izao. Anamora be ny fidirana an-tsekoly
sy ampitombony azahoana fahombiazana ara-pampianarana ity fototra-fitasa vaovao ity amin'ny taom-pianarana ho avy ho iantrany ny ben'ny tanàna. Dia mampanantena ny vahoaka rehetra fa tsy maintsy vita ny lisea ary ho ezahana izay ahatsara azy. Manahoana ny fanatanterahana n'izany lisea zany? Eny, satria moa ny Ambohidrapeto dia miaina ao anatin'ilay hoe dingan-dava ary isaorako etona ny vahoaka rehetrarehetra tsy ankanavaka eto amin'izany koa satria mahay miara-miasa. Eo ihany koa ny ray aman-dren'ny mpianatra izay tsy mikely sokitra amin'izany fanampiana ny fanatanterahana n'izany sekoly izany. Tsy adino ihany koa ny komina Ambrahavavy, ny komina Kadamanga, ny komina Fiambonana izay manampy amin'ny fanaterahana n'izao komina fanaterahana n'izao lisea eto amin'ny komina Ambohidrapeto izao. Dia azonay ambara zany fa manantena izahay ary betsaka ny fanatenana atao anatin'ny komina Ambohidrapeto fa tsy maintsy mandroso ihany koa izao fampianarana eto amin'ny komina Ambohidrapeto izao miaraka amin'ny lisea io. Misy etazy anankiroa ny lisea izay atao ary efitra anankitelo ny ambany dikan'izay zany raha miampy ny anankiroa dia efitra sivy zany ngeza tsara no tanterahana. Raha mivinavina aloha zany fa tokony efa mandray hatrany amin'ny terminal amin'ny taona ho avy. Tonga nanolo tanàna ny komina tamin'ity hetsika ity nisy olombavambahoaka voangy raha Armanarivo. Nilaza ny tenany fa lova ho an'ny taranaka faramandimby ny fototra-fitasa toy izao satria manamafy ny fototry ny fampandrosoana ara-sosialy ao Atsimondrano. Tsy vitany hoe manatsara ny fianarana fa manamafy ny fitovian-jo sy manapirofo fa zava-dehibe ny fanjakan'ny fampianarana ho motera ampandrosoana fiarahamonina ho iatrany ity solombavambahoaka ity. Zany hoe raha ataoko zany dia efitra sivy no ezahana ho amboarina ezaka lehibe zany ka noho izany indrindra dia tonga ny tenako maha député voafidy tetỳ Atsimondrano mahatsiaro koa hoe manana didy manana andraikitra noho ny amin'ny zanaka iraisana, zanaka malagasy, zanakitsika rehetrarehetra dia mandray anjara, mitondra ny anjara briky koa dia ao Simon. Hitako moa le trano hoe mbola enjakenjana dia izao ndresiko monsieur le maire hoe ataotsika eo io fanotanjona dia izao vita io amin'ny taom-pianarana 2026. Izao monsieur le maire vitatsika io miaraka miasitsika na dia hoe tsy asan'ny député ary zany ny fahatsapana hoe misy ankizy mila an'izany fototra-avitrasa zany dia miezaka manao izay tratra arak'izay azo atao. Mbola nanoho koa hitantsika koa any Kadamanga any ara mbola ny CEG koa mbola tsy ampy mihitsy dia nanangana CEG koa miben'ny tanàna any dia nanatitra briky tany namboarana ny CEG. Hitantsika koa ny ezaka ataon-dranona ohatra miezaka manamboatra commune dia mbola manao daly zareo dia anatitra briky ao koa anamboarana ny commune Andranona ohatra. Ankoatr'izay, namaly ny fitakinim-ponina ao Andrefandrano tsy hafa ihany koa ny député amin'ny alalan'ny asa fanamboarana tetezana efa nampitaraina ny olona atry ny elo. Natolotra omaly ireo fitaovana azahoana manamboatra ity fototra-fitasa ho an'ny vahoaka ity. Tsy asan'ny solombavambahoaka izany saingy andraikitra tsy maintsy atao manoloana ny fitarainam-bahoaka hoy ny fanamafisana. Maresaka avy any ivelany mitoy ny fifanenjehana ara-miaramila eo amin'ny Rosia sy États-Unis. Na izany aza nambarany Vladimir Poutine fa mbola anaja ny fifanarahana momba ny fitaovam-piadiana nokleary Rosia mandritra ny herintaona ho avy. Fifanarahana izay ankina ny fitoniana ara-miaramila maneran-tany indrindra amin'izao fotoan-tsarotra misy ny ady sy ny fifanenjanana ara-politika izao. Ny Antsipriana izay ary. Noho ianajany fepetrana apetraka ny fifanarahana New Start mandritra ny herintaona fanampy ny Rosia na dia eo aza ny fifandirana amin'ny États-Unis araka ny fanambaran'ny filoha Rosiana Vladimir Poutine ny alatsinainy lasa teo anatrehan'ireo mpikambana ao amin'ny filan-kevitra Rosiana misahana ny fiarovana. Tanjona amin'ny fanapa-kevitra io ny fitazomana sy ny fifandanjana ara-stratejika maneran-tany raha ny fanazavana. Ny fifanarahana New Start izay nosoniavin'ireo filoha Amerikana Barack Obama sy ny filoha Rosiana Dmitry ny volana Aprily 14 dia mametra ny isan'ny fitaovam-piadiana nukleary izay azo apetraka toy ireo bomba 500 sy ireo balafomanga 700 ary fiaramanidina mpanidy bomba isaky ny firenena.
Ankoatr'izay, nilaza i Vladimir Poutine fa manantena i Russia fa hanaja ny fifanarahana ihany koa i États-Unis ao anatin'ny fepetra mitovy. Na izany aza, efa nijanona hatramin'ny taona 2024 ny fitsirihana ny toerana ary tamin'ny taona 2024 dia nahato fojomaika ny fifandraisana anjaran'ny Russia nefa mbola tsy niala tanteraka tamin'ilay fifanarahana ity firenena ity. Marina fa amin'izao fotoana izao, mitazona manodidina ny 700 isanjato ny fitaovam-piadiana nukleary maneran-tany i Russia sy États-Unis. Noho izany, manandanja lehibe ny fanohizana na fanovana ny fifanarahana New Start, indrindra amin'izao fotoana mampisavorovoro izao, izay ahitana fahamafisan'ny ady eo amin'ny Russia sy Ukraine ary fiantsiana ara-miaramila mitombo eo amin'ny Moscou sy Washington. Manoloana izany, raha tsy miverina amin'ny fifampidiniana mazava sy entitra ny andaniny sy ny ankilany, dia ina hitarika amin'ny fifandonana mivantana eo amin'ireo hery lehibe roa eto an-tany ny fitohizan'izao toedrara izao. Zao kosa aritsika dia anaraka ny hafakely. Izy no Leandro Souza, lehilahy sokajiana olona be tomboka vatsa na tatouage be indrindra taloha tao Brésil. Feno tatouage-ny 570 isanjato ny vatany ary misy 70 ireo tomboka vatsa teny amin'ny vatany. Nandalo fotoan-tsarotra i Leandro, anisan'izany ny fidorohana zava-mahadomelina sy ny figadrana ary ny tsy fananana trano fonenana. Tamin'ny taona 2024, rehefa nivadika finoana ho evanjelika ny tenany, dia nanapa-kevitra nomboka fiainam-baovao. Nesoriny ireo tatouage tamin'ny vatany. Tamin'ny alalan'ny laser no nanalany ireo tatouage ary tena narary sy nandratra izany. Memem-pona no nanaovany elo tattoo studio any Franco da Rocha tany Brésil izany ho fanohanana ny Leandro amin'ny fiovany azahoan'ny fiainana vaovao. Ankehitriny dia mizara izay fiovan'ny fiainana izay amin'ny alalan'ny Instagram i Leandro ary manentana ny hafa isaina tsara mialohan'ny hanao tatouage fa indrindra ny amin'ny etazy. Efa mananantona asa ara-dalàna ao Bagé any amin'ny faritanin'ny Rio Grande do Sul i Leandro ary manantena ny hanangana fiainana vaovao miaraka amin'ny zanany sy ny reniny. Sahona anaty rano avy any Afrika Atsimo, manana ohatra malama sy miloko maitso volondavenona ny Xenop Duca. Lavabe ny tongony aoriana mba ahafahany mijambikina sy milomano ary mampazoto azy any anaty rano izany. Mipetraka amin'ny farisy reny rano mangina manko ny Xenop Duca, mahazaka tontolo samihafa nefa ka izay no nahafahana nampiely azy tany amin'ireo firenena maro. Ny Xenop Duca vavy somary lehibe kokoa noho ny sahona lahy ary mamokatra atody betsaka ka tena ilaina amin'ny fikarohana siantifika. Ampiasaina betsaka amin'ny laboratoire maneran-tany Xenop Duca noho ny genome tetraploïde ananany izay manamora ny fandalinana ny fivoaran'ny zaza ao an-kibo, embryogenèse. Nampiasaina tamin'ny fitsapana fitondrana voka ny Xenop Duca tamin'ny taona 1920 ka nitondrana révolution teo amin'ny fitsaboana. Ankehitriny, ampiasaina amin'ny fanadihadiana ADN, transgenèse ary famokarana protéine ny Xenop Duca. Loza ho an'ny tontolo iainana nefa ity sahona ity satria mety hampiely aretina manimba ny biby hafa any anaty rano izay ahitana azy na dia ilaina aza ara-tsiansa. Ireo sisa navelan'ny civilisation narava tamin'ny fotoan'androny no atao hoe portail multidimensionnel. Avo lenta be sy takatry ny saina, mifangaro zava-panahy avo be sy misokatra amin'ny tontolo hafa ny portail multidimensionnel. Ohatra hoe eto Antananarivo ianao kanefa tsy misy iray minitra dia tonga any Antsiranana amin'ny alalan'ny téléportation. Avy any Antsinanana indray ianao dia afaka mitsofoka any amin'ny Bovombe avy hatrany. Mety koa hoe Madagasikara ianao dia mandeha miantsena vetivety any États-Unis dia mody avy eo. Raha ny fanazavana tsy mandeha amin'ny hafainganana mazava na vitesse de la lumière ny extraterrestre rehefa mitsidika planeta fa mitsofoka portail izy dia tonga torak'izay koa rehefa mivoaka. Na eto Madagasikara eto aza toa mbola misy mampiasa ny portail multidimensionnel saingy tena miafina be izy ireo. Ao anatin'izany misy terina karatra sy andreba be. Tsy teknôlôjia fa tena fahaizana ara-panahy manokana. Fehiny ny civilisation taloha dia avo ara-panahy, avo ara-pahamasinana ary avo ara-pahatsiarovany tena, niveau de conscience toy ny an'ireo Taolo Razambentsika.
tapitra ny fampalalam-baovao antsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany ny hatramin'ny farany isorana ireo namana mpanao gazety sy ny teknisianina na afahana na natontosa izao fampalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara veloma tompoko